mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto fandraisana lesona ho an-lehibe sika amin'ity alarobity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa ary mirarany sara indrindra ohatrany ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Aloha indrerantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavakasika. Andriamanitra tomponay mpamonjy anay io ampifaliana izay fanantenana no hiantsona ny anaranao amin'ity an'io ity dia miantso anao izay zanakao mangataka famonjam-po feno avy aminao ihany koa satria tsy mendrika aoka ny tompo ilay fahasoavana anao fandrakotra anay ka ny hevitra izay mampisaraka anay aminao foananao tokoa fa ilay fitiavanao izay tsy manampetra no ampiray anay aminao aminaran'i Jesosy amen. Raha ty lesona antsika androany dia manao ny fijoroana vavolombelona any Tomasy. Ny Jaona toko faharoapolo no dinitsika nio saiko ianao maky azy ao atokantrano ao. Misy lesona mikasika ny finoana sy ny fisalasalana izay azontsika sotonina avy amin'ny tantaran'ny Tomasy. Niseho tamin'ireo mpianany manko Kristy tao aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty. Rehefa nihidy tao amin'ny efitrano anankiray izy ireo noho ny tahotra. Tsy niaraka tamin'izy ireo nefa Tomasy. Tao aorianan'izay dia henon'ny Tomasy avy tamin'ireo mpianatra hafa nitatitra momba ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty saingy very fanantenana izy. Tsy nifanaraka tamin'ny sary tao an-tsaina mikasika ny fanjakan'Andriamanitra izany fanambaran'izany. Azo antoka koa fa nanontany teny izy ny amin'ny antony isehon'i Jesosy amin'ireo namany kanefa izy tsy teo akoriny. Hoy Tomasy manao hoe raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nanombohana anazy ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanombohana ny ratsan-tanako ary ataoko eo amin'ny lanovohany koa ny tanako dia tsy mba mino aho izy. Nambarany oren'ny hafa ireo fepetra mba hinony ny toe-javatra. Miverimberina ao amin'ny filazantsarany Jaona izany fomba fijeran'ny finoanan'i Jesosy izany. Izao no navalin'i Nikodemosy an'i Jesosy manao hoe ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe. Izao ny fanontaniana napetrak'ilay vehivavy teo am-patsakana ihany koa manao hoe tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakanako avy aiza no azahoana an'izany rano velona izany. Ary izao koa ny fanontanian'ireo vahoaka izay nofahanana tamin'ny mofo sy hazan-drano manao inona ary no famantarana ataonao. Izany hevitra momba ny hoe mahita vaomino izany no tsy pihiny filazantsarany Jaona. Rehefa nihaona tamin'ny Tomasy Jesosy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia nasainy nanantona azy izy mba hahita sy hikasika ny tenany. Rehefa izay dia nilaza izy hoe sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Andriamanitra tsy mampino antsika na oviana na oviany raha tsy manome pirofo ampy orenan'ny finoantsika. Ny fisiny, ny toetrany ary koa ny hamarinan'ny teniny dia hamarinan'ny pirofo izay mitory amin'ny saintsika sady ampy hanaranam-po izany pirofo izany. Andriamanitra nefa tsy nanaisitra na oviana izay rehetra mety hahatonga fisalasalana ihany koa. Tsy maintsy miankina amin'ny pirofo mibaribary ny finoantsika fa tsy amin'ny fitsikeren-javatra. Efa nomena pirofo marobe ianao mba hinonao an'i Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny famoronana ary ihany koa ny fanandramanao manokana. Irinany ireny rehetra ireny tsy zavatra mandalo ireo fotsiny eo amin'ny fiainantsika fa hahatonga antsika ho tsara orana sy tsy salasala indrindra ny amin'ny teny fikasan'ny Tompo ao aminao. Amen. Ry rainay tsara indray izay-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mba handrotsahanao ny fanahinao masina aminay mba ho tsara orona tokoa ny izahay tsy salasala fa ianao tokoa ilay Kristy zanak'Andriamanitra velona izay mpamonjy anay. Aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.